Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Taona maro lasa izay teo amin'ny farihy anankiray dia nisy mpandeha an-dakana loza nefa no nitranga fa nivadika ilay lakana ary nisy zazalahy niaraka tamin'ny reniny niaraka tamin'ireo olon-kafa izay nitaingina lakana latsaka tao anaty rano avokoa. Mpilomano mahay ilay zazalahy ka ny tonga tao an-tsainy voalohany indrindra dia ny hamonjy an-dreniny. Nanao izay rehetra tratry ny ainy tokoa izy mba hamonjena ilay reniny. Nefa teo amin'ny fifampitoloman'izy mianaka tao anaty rano, efa tena nahatsiaro torovana mafy tokoa ilay zazalahy. Dia efa saika niara rendrika izy mianaka satria tsy nentina naraka izay nasain'ilay zanany atao ilay reniny. Vokatr'izany dia maty ilay renim-pianakaviana. Noho efa ataony fandevenana, raha nijery ny endrika atsatry ny reniny ilay zazalahy dia niteny tamin-dranomaso hoe, nino io? Niezaka monjy anao aho. Eny, nataoko izay rehetra azoko natao mba hamonjena anao. Nefa tsy nety ho vonjeko ianao, tsy nety ianao. Moa ve ho voatery anao teny toy izany momba anao Jesosy indray androany? Endrim-piaino an-tsaina. Izao ny voalazo amin'ny Ezekela 3:7 manao hoe, raha mananatra ny ratsy fanahy ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy no tsy mety miala amin'izany, dia ho fatiny elo miany izy, nefa voavonjinao ny ainao. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Dia faly indray izahay eto amin'izao fandaran'izao a, miaraba sy mirarisoanao mandrakariva indrindra eo am-panarahana izao fandaran'izao. Namanao a Latormesa Joely no mitafa aminao a, namana Naritiana kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio tia dia iresaka indray isika hoe manahoana ny atao hoe fahavitatenan'ny tanora na zatovo anankiray. Inona no andraikitra izay tokony ho raisin'ny ray aman-dreny eo anatrehan'izany, ary inona koa no adidy aman'andraikitra izay raisin'ny zatovo raha tiany ny ahatongavana amin'izany hoe fahavitantena sy fizakantena izany. Ny fahavitantena na fizakantena io dia betsaka ny tanora zatovo no maniry azy, fa sainga ny olana dia misy fifangarony ihany izy io, hoe ny fahavitantena dia misy mandika hoe fahafahana na liberté ozy ny fitenenana, zavatra samy hafa nefa le izy. Fa ny fahavitantena dia zavatra anankiray izay tsy maintsy alehan'ny zatovo raha ohatra ka tena tea ahita izany hoe fahombiazana izany izy. Koa io fahavitantena io zany dia miainga avy ao amin'ny fianteherana. Ny fianteherana dia ny fianteherana tamin'ny ray aman-dreny na fianteherana tamin'ny mpanabe.
io zavatra io reo fianteheran'ireo na teo amin'ny ray aman-dreny zany na teo amin'ny mpanabe dia misy vokany mandrakariva. Vokatra voalohany dia raha ohatra ka tsara ny zavatra nomeny ray aman-dreny ary nahay nandray zay zavatra tsara nomeny ray aman-dreny sy ny mpanabe zay ny zatovo na tanora anankiray dia tonga any amin'ny atao hoe fahazakany tena tanteraka. Fa raha tsy nanome izay zavatra tsara izay koa ny ray aman-dreny ary mazava loatra ny zatovo tsy nandray ilay zavatra tsara arak'izany dia nijanona ho ny antehitra mandrakariva na teo amin'ny ray aman-dreny ny zatovo anankiray na teo amin'ny mpanabe izay nifanerasera taminy, izay marihana fa manimba ny tena ray manontolo izany zavatra izany. Ny fianteherana dia manimba ary koa mangeja ny olona anankiray. Tonga amin'ilay teny vahiny hoe dépendance aliénante, izany hoe miantehitra tsy afaka mivelatra itsony ianao zatovo. Satria nahoana? Satria tsy nomena lalana izahaka tena ianao zatovo dia mazava loatra fa tsy afaka manapa-kevitra, tsy afaka mieritreritra zavatra lavitra, mbola miaina ao anatin'ny fangejana mandrakariva ilay izy ary matetika dia mbola hoentina toy ny zaza. Koa eto ny tiana resahana amin'ny ray aman-dreny hoe raha tianao zany ny ahatongava ny zanakao ny ala amin'izay fianteheran'izay ka tonga amin'ny atao hoe fahavitantena dia aoka ho alavirinao ny fangejana. Aoka tsy hoentina tahaka ny zaza tsony ny zatovo na tanora anankiray, fa tena misy fahasamihafana mihitsy ny fanabeazana sy ny fitondrana ny zatovo sy ny fanabeazana sy ny fitondrana ny zaza. Aza eritreretina intsony hoe mbola zaza izy io fa entina amin'ny mahatanora azy mihitsy. Ny zavatra misy indraindray ny antony mahatonga izay dia zao hoe ny ray aman-dreny mihitsy no matahotra ilaozan'ny zanany. Ka rehefa matahotra ilaozan'ny zanany ray aman-dreny dia eo no mipetraka ilay fandrarana sy fangejana. Tadidio fa rehefa tanora izay ny zavatra masaka voalohany ao an-tsainy dia ny hiataka tsy kelikely amin'ny ray aman-dreny ka te hitady izay fizakantena sy fahavitantena izay. Ka raha ohatra ka tsy tsapanao ray aman-dreny izay zavatra izay fa heverinao toy ny zaza foana izy de gejainao dia ho simba iny zanakao iny, tsy atakatra mihitsy izay zavatra ambonimbony kokoa tokony ho fantany sy tokony ho takany. Eo ihany koa manarak'izay dia ilay tanora mihitsy no tsy te hizaka tena fa mialokaloka ao amin'ray aman-dreny foana satria heveriny fa ny fialokalofana ao amin'ray aman-dreny no ahitany ny soa eo amin'ny fiainana. Ka na dia misy soa aza izay eo amin'ny fiainana izay tokony ho fantany raha miala eo amin'ray aman-dreny izy dia lasa karazan'ilay hoe tolora-potsiny irony de midonanam-pona ary miandry omena mandrakariva. Koa ho anao tanora, raha tianao ny izaka tena tanteraka anana an'izay fahavitantena tanteraka izay dia aoka ianao mihitsy nanao dingana ho amin'izany fizakantena izany, satria ny fizakantena ho anao manokana dia
hitondra soa eo amin'ny fiainako avinao. Amin'izay fotoana izay dia afaka mikarokaroka ianao, afaka manita-tsaina, afaka mandeha mitady izay heverinao. Ary matetika ny tanora matoa tsy te zaka tena dia tonga amin'ilay fitenenana hoe mitady tany malemy anorenam-pangady, izay tadidio fa tsy mahasoanao mihitsy izany zavatra izany. Koa alao hery tanora, fataro ny momba anao, hevery ny momba ny tenanao hoe tanora tia zaka tena venao, sa tanora mbola tia alokaloka eo ambanin'ny fiarovana sy fialofan'ny ray aman-dreny. Raha izay no izy dia tsara ianao raha mandiny tena manao dingana ho amin'izay fahavitantena izay, satria tsy hoe mandrakariva reo ray aman-dreninao reo. Fa izy fotoana rehefa melehibe mety sanatria mety tonga ny fahafatesana, mety ho vaty izy dosy ny fahafatesana, dia inona ary no tenainao raha ohatra ka zatra ny alokaloka teo amin'izany ray aman-dreny izany foana ianao. Ary tsy ho tsapanao mihitsy fa hoe misy zavatra sarotra ao velan'ny tokantrano izay tokony ho dinganinao, anabeanao ho any amin'ny fiainana metimety sy tsaratsara kokoa. Koa dia mino izahay eto amin'ny fandarana fa tanora atsapa tena ianao, ahafantatra ny tokony atao, ary tanora mandeha ho any amin'ny fahavitantena sy ny fahazakantena tsy moramora. Dia ianao ilay tanora ilain'ny fiarahamonina, ilain'ny manodidina, ary ilain'ny firenena ray manontolo, ary tanora afaka amelona ny tenanao ihany koa ianao. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay no masaka azo natolotra tamin'ity androany ity ametrahana ny mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray. Tarika ambasadora andro soa sady kanto izany atanondrana tony raozy vao maraina tsara famelana eo ny atsarantarey miendrikany bikaso zay mambabo fotoko tena mami eoko no mitsiry ny fity andro hafa tena hafa eo ambiny fiainana ka iriny zany mba alitra andro mikorana andro mpifalina andresena kivina halovozan-kely amakino zamahery antokiny any aorina izay ilay onja ny fanantinana. marubeni fitsapana misedra ny atanorana fandrika fankampanay tsara fivelatra ao ireo filibana fisotrona filokana fitondrantena tsy endry mety amandrina ka andratra sy ampamoifo toepanahy sy fisaina namandio no mitondra asambarana sy vonina
mahitra toetra soa tsara ho filamatra andro ny korana andro mpifaliana andresena kivina anovozankery amakino nzamahery antokiny anyaorina andro ny korana andro mpifaliana andresena akivina anovozankery amakino nzamahery antokiny anyaorina AWR manolotra ho anao feo ny fonantena manahoana tompoko manolotra ampifaliana ny arahaba ho anao indray ny namanao Stefan Razafy ao anatin'izao fandaharana izao sy amin'ny alalany ity onjapeo ity mino fa nitahiry anao tao amin'ny fahasoavany mandrakariva Jesosy mety tsy ho tanteraka ianao nefa ny fahasoavany no hameno izany tsy fahatanterahanao izany ary mampahery anao mandrakariva amin'ny alalan'izao teny ny fampisarana izao mba tsy hamotsitra ny tanany fa hitoetra hifikitra eo amin'ny mandrakariva mialohan'ny izarana ny teny voatokana ho amin'ny anio ny manasanao amba hivavaka toy ny mahazatra antsika satria fotoana voatokana izany hifampisarantsika amin'i Jesosy izany Jehova tompon'ny maro noho ny fahasoavanao dia mbola velonaina indray izahay tsy mendrika noho izay fanodomandry rehetra kanefa dia namindranao fo mba hiaino ny teninao koa rehefa notaomin'ny fanahinao amin'izao ora sy fotoana izao indrindra mino izay Jesosy fa manana teny holazaina aminay ianao mba ho fiainanay koa dia hiteny izay hoe mitenena tompo fa vonina hiaino anao izay ary ny teninao ane hamokatra avizato eny amin'ny fiainanay ho amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tomponay misaotra raha eo amen eo amin'ny fiainana dia misy toe-javatra na anton-javatra mahatonga ny tena heritreritra hoe tena bitika zany tena tsinitsinina zany tena tsy mba mitovy amin'ny rehetra anika dia mitokatokana sy miafiafieniny tena ohatra mety hatonga izany ny tsy fananana asy ny tsy fahombiazana misesisesy eo amin'izay atao ny fahantrana na koa ny faravan'ny tokatrano ny zanaka mety mania sia tsy arak'izay nanabiazana azy sy ny sisa sy ny sisa ary rehefa tsy mahita vahaolana amin'ny zavamisy isika dia mihamavesatra ny tsindry mahazo ny tena ary lasa mieritreritra fa tsy misy olona miandany aminao mihitsy fa toa manao anao ho fahavalo avokoa ny olona rehetra ary farany dia kivy sy miraviravy tanana fa toa tsy misy toerana ho anao intsony eo anivon'ny fiarahamonina nandalo toe-javatra toy izany ny mpanao salamo fa ny tanondrika sy ny toloko tao anatiny tao ny fanahy arak'izay voalaza amin'ny salamo 2:1 tsy niraviravy tanana nefa izy araky ny voalaza amin'io andin'io fa nahatoky kosa fa mbola misy azo ny antenaina dia Andriamanitra izay lazainy eo amin'ny tapany 2
amin'ny eo andin'io ihany fa famonjena ho azy sy andriamaniny. Amin'ny salamy 7:5 ny tapany voalohany dia izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra manao hoe any Jehova ny famonjena. Amin'ny baiboly dika teny iombonana dia toy izao no andikany eo andin'io manao hoe Tompo ianao no hany afaka mamonjy. Ny mpaminan'i Isaia dia nasain'Andriamanitra namafy izany ihany koa ao amin'ny Isaia 7:20 raha nanoratra izao teny nampitondrain'Andriamanitra azy izao izy manao hoe izaho dia izaho ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Anjato taonany maro taty aoriana dia n'apôstôly Petera kosa indray rehefa nadinina ny amin'ny fomba nanasitranany izy sy ny apôstôly Jaona ilay lehilahy nale mitongotra hatrany an-kibon-dreniny no nomeny ny fanahy masina izao teny manaraka izao ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 manao hoe ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay noombonareo teo amin'ny hazo fijaliana, izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay ahazahoantsika famonjena. Andriamanitra no niteny izany teny izany. Raha olombelona no niteny izany dia mety ny salasala ihany isika. Arary ny raha ny salasala. Fa Andriamanitra no niteny hoe ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no any anarana mahasitrana sy mahavonjy. Izy ihany no ilay Jehova any mpamonjy no lazainy ny mpaminany Isaia. Ary tsy miova Jesosy Kristy ho maly sy ny ho ary mandrakizay. Araka ny voalaza amin'ny Hebreo 7:5. Tsy miova izy fa mpanasitrana sy mpamonjy hatramin'ny taloha ankehitriny ary ho mandrakizay. Tsy mba manavakavaka na mifidy tavan'olona izany Jesosy izany. Fa izay rehetra miantso ny anarany no hovonjena, hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 13:13. Ko na avy aiza ny fiavianao, na toy inona fari-pahaizanao, na manao ahoana fari-panananao, raha mino ilazay ilazainy ny tenin'Andriamanitra ianao fa manan-kery hamonjy ianao ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary manaiky ny hiantso izany anarana izany amin'ny finoana ianao, dia ho anisan'ireo izay ahazo anjara amin'izany famonjena izany koa ianao. Tsy izany ihany, fa eo amin'ny Romanina 10:12 ny tapany 2 dia lazainy ny tenin'Andriamanitra fa manan-karena omena izay rehetra miantso azy izy. Izany hoe ampy mizara ho an'izay rehetra miantso azy arak'izay ilainy avy ny famonjena na ny zavatra eo mpialatanan'i Jesosy ka azo ny omena izay miantso azy. Tsy misy ny alamaina sy angahiahy satria izy ihany no milaza izany eo amin'ny 9:12 kosa manao hoe fa tsy omenatra izay rehetra mino azy. Eto dia te hisarika ny sainao foana manao hoe manidina ihany izany teny rehetra izany raha toa ka tsy voninanao fanandramana ianao, raha toa ka tsy raisinao ampinoana izany. Fa izy no miteny hoe izay miantso ny anarany dia hovonjena ary manan-karena izay omena izay rehetra miantso azy izy, sady tsy omenatra izay miantso azy. Tsy misy toky mihoatra noho izany azo omenanao. Ny rahan'i Jesosy no nalatsany ho antoka sy toky ahazony manatanteraka aminao ireo teny fampanantenana nomeny anao androany ireo. Arak'izay teny nampitondrain'ny apôstôly Petera ao amin'ny Petera 1:2 sy 7 manao hoe fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy volamena no nanavotana anareo fa ny rà soan'i Kristy. Raha tika amin'ny teny tsotsotra izany filazan'ny apôstôly Petera izany dia izao lafo vidy no ny volafotsy sy ny volamena ianao, fa raha azo no vidiana tamin'ny volafotsy sy ny volamena ny na andevo anao eo ambany fahefan'ny Satana dia ho nataon'Andriamanitra izany.
fa satria tsy mahavidy anao ny volamena sy ny volafotsy hanafaka anao ombany fahefany satana dia ny rasony Kristy no nalatsany mba hividianana ny sandany hanafahana anao. Ary amin'ny Isaia 7:7 tapany voalohany dizy hoe satria malala eo i masony ianao, eny be voninahitra sady tiany ianao, dia izay no nandatsahany rany. Malala eo i masony ianao dia tsy volafotsy na volamena ny nanakalozany, ny fantranao sy ny fanandevozana anao, fa ny rany ny zanak'Andriamanitra. Koa raha sarobidy amin'Andriamanitra toy izany ianao, fa na ny zanan'ilay tokana azy natoly ny amonjy ianao tamin'ny nandatsahan'ny rany, dia ho ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 9:30 hoe moa tsy omeny ianao miaraka amin'ny maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Ry havana, omen'Andriamanitra anao maimaim-poana ao amin'i Kristy Jesosy ny zavatra rehetra ilainao. Ndeha hiantso azy ary tahaka ny nataon'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 7:7 ny tapany voalohany manao hoe mitsangana Jehovah vonjeo ao Andriamanitro. Ao amin'ny baiboly amin'ny dikateny iombonana dia izao no andikany izany teny izany manao hoe ry tompo Andriamanitro midiran-tsehatra hamonjy ahy. Raha tany am-piandohana mety navesatra taminao ny fiainanao, mety mahatsiaro tsinotsinona ianao, mety miravoravo tanana ianao, azadino fa malala eo mason'Andriamanitra ianao. Sarobidy ho azy ianao dia ny rany mihitsy nanavotany ianao. Ary asainy miantso ny anarany ianao, hiteny toy ny mpanao salamo hoe midiran-tsehatra tompo hamonjy ahy. Fa izay rehetra miantso ny anarany no hovonjaina. Dia anao izany fanandramana izany indray isika. Sarobidy amin'i Jesosy ianao, izy no nampanantena, fa izay rehetra miantso ny anarany no azo fanampiana sy vonjy avy aminy. Sady manan-kery omena izay rehetra miantso azy izy, ka omeny toky fa tsy omenatra izay rehetra mino sy miantso azy. Raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra hoy Jesosy ihany ao amin'ny Jaona 4:5. Aza isan'izay zay tsy mino fa mino dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ombanao aneny Tompo mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray. N'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Si la vie ne t'a pas toujours souri, si ton cœur est blessé, souillé, meurtri, prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Il est le Père. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR NLG.
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny natiomady iarahanao amin'ny ramatora zoelosoa ny irina honore teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-bojanahary manolotra ny arahaba ho anao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray ary manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany araka ny feofamantarana dia mbola hiaraka amin'ny ramatora zoelosoa ny irina honore isika ao anatin'ny fandaharana miarahaba tompoko mahakasika ny onona indray re izany no manao an'ny mpiaino antsika anio tsara mahafantatra fa io tany volentsika io dia miaina ka rehefa tsy voakarakara araka ny tokony havelomana izy dia mety marary any dia aveo maty azo tao tsara nefa ny anome fahafahana azy mba ho tonga tany mamokatra no sady lonaka mandrakariva inona re izany ny tsara ho fantatra mahakasika izay fandonahana ny tany izay voalohany indrindra ny fitondrana roka eo amin'ny tany ny azahoana izany dia amin'ny fangaron'ny tany sy ny zezika izay nataon'ireo bibikely mahasoa ao anaty tany ao mba hahatonga azo lonaka any anaty ala matetika ny tena hitana ny roka vokatr'ireo ravina mihintsana ary lasa loha rehefa norarahany orana matetika dia inona izany ny tena asan'ity roka ity eo amin'ny tany ny asan'ny roka dia manatsara ny firafitry ny nofo tany no sady mampivoraboraka ny tany mifatratra manalefaka ny tany manga madity izay misy eo amin'ny tany ihany koa izany ny roka mbola misy fepetra hafa ve madamin'ny irina ankoatr'izay ho fandonahana ny tany manaraka ny fitondrana roka eo amin'ny tany dia fitondrana zezika eo amin'ny tany iray izao tsika ny zezika manko dia akora tena ilain'ny voly eo amin'ny fivelomany eny an-tanimboly sy ny faharetany eo amin'ny fitehirizana azy rehefa vokatra izay izany ny asan'ny zezika eo amin'ny tany iray dia karazany zezika toy inona izany no tena ilaina sy mety amin'ny fambolena ity zezika teneniko ity indray izany dia araka ny fanandramana natao dia ny vokatra ny volena tamin'ny zezika komposta dia mateza eo amin'ny fitehirizana azy noho ireo ny volena tamin'ny zezika simika ary tsy mora antairana aretina sy mora laniny bibikely ihany koa ka ny zezika komposta izany dia tsara ataon'ny mpamboly mandrakariva ny zezim-pahatra dia tsara ihany koa fa izy io manko dia fitambaran'ny lafiky ny biby sy ny tainy izay nitombo ela tao am-pahatra ka lasa loha ary potipotika madity ny zezikombo koa dia tena tsara fampiasa eny amin'ny voly kanefa alohan'ny ampiasantsika azy dia avoaka ao am-pahatra aloha mba azo rivotra kely eny amin'ny malomaloka mialohan'ny ampiasana azy eny an-tanimboly ry tantsaha raha rahana avokoa ny fepetra rehetra amin'ny fambolena kanefa ratsy ny ambioka na ny masomboly ampiasaina dia hiteraka fahatiantoka sy tsy fahombiazana izany noho izany masomboly voafantana sy tsara kalitao ampiasaina dia azo vokatra tsara sy betsaka ianao ho azo antoka ny fahombiazana azonao atao tsara ihany koa ny manafatra ka mividy masomboly amin'ny teknisian'ny fambolena ramatora zoelosoa ny irina honore raisoary ny lara telefônina 032 02 397 05 034 02 397 05 ka iza ny tianao tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesana ny mpanoratra rila ary naritiana lasa lora matoa fa hoany amin'ny rodadanay zany ianao iny hitako ny menjaika bery dia mba azavazava ho any reny resadresaka nataontsika ireny
mino a fa tsy andary zareo mbola tsy afaka makaty one razolenina fa tena sahirana mikarakarany ao an-tanàna tsy hoany amin'ny dadanay zany any ay de resakinina koa no azavazavaina aza mba mianiany eo ry be manana fa le resantsika mahakasika ty fanatsarana ny fambolena rangaty a oy angataka famatsianandro zareo ve finina ndray e sady tsy hoe angataka nefa averina ny andro zareo rehefa mba miakabokatra tsika e aleo ny zezika ny vidiana betsaka de ampitomboana ny tany ambolena fa reto tantsika reto ane tena efa kotra tsy mahavokatra firitsonika orazilenina mbola tsisy drafitra matipaika akory ny tetikasa ny resahatsika eo ianao mahay aka volan'olona fotsiny fa nga rehefa dadanay vitsara fanahy izy iny de atao an'izany fa hono ty mivady-bolany tiry be manana mivady-bolana ony za tsy hanao zavatra kitotoza antsondra azy lenina afa ny taloha ary fa nahoana moa ny toza ihany no atositosika ho any fa maninona raha mba mandeha ty ianao ndeany ianao raha ho any fa lalakafa no izorako e fa ndeha hoaiza ndray zany zo io be manana io e many amin'ny zafo maro ah fotoana efa matipaika ny any finina foana no lehanao any andry zafo maro e itsiririritra ny vokatra ny sy ny tany be andry zareo fa maninona raha lelaka mba nianao ny tena atao zay mahatsara azy fa tsy mandrebireby sy rebireben'ny olona any fotsiny zay indrindra no alehako any inony mitady zay mahasoa mikaroka zay fomba anatsarana amin'ny fambolena fa tsy mianana fotsiny am'izay efa nahazatra taloha fa tsy tany zezika ary masom-bolo sy rano ihany ve no ampiasaina ary be manana itovizany zany kinona ny mbola karohana tsy aloha ve any amin'ny havana no mitady vonjy ividianana zezy-bazaha be dibe ny fanafody sy ny sisa toy zay marienina kely ny vavanao razolenina ny any be manana fanafana maharitra no ilaina fa tsy vonjy tavanandro lasa aloha ndana aloha to am'kely iakatra ety reroky tahery ambany andrefa ny reroka de mba jereo kely ndray ko le afaon-dakozy eo so maty de aveo oko zay tsy anjarako tsony zany razolenina fifa vitako tsara ny anjarasako tena avy miasa mihitsy any ery be manany zany ny tare mivoaramena ny kanjo azy ty lasa mivadiky ny osipotaka hatramin'le satroka bonetra tsara tare sady rovotra ny tapony fa avy ny oso tambary anganareo sa ny rika manao ny ataony mandrovo tsatroka razolenina mampitombo raha vao mahitanao andeha mandriraka ringaky le vehivavy ka mba mila ny fanampiningaky kosany izy eraka nefa ianao efa miasa saina mafy hoe ahoana ihany no atao mba hanatsarana sy ampitombo ny vokatra ny mahatatsahantena mba hanatsarana ny farimpihinana mipetraha longy ahy de io sotroy aloha ny ronono analana vizanana sady manohy ny resadresaka misaotra indrindra ry zafo maro zay no nahatongavako araka n'le fotoana tsikeroalahy fa ahoana tokoa ny mahatonga ny taninareo vokatra be ohatran'io sady lonaka mandrakariva sambatra ngatianareo za mivadika tobe am'izany ry be manana fa misy vahaolana io mba hatonga ny tany olonaka sy anome vokatra tsara kokoa hatrany de misy ny vahaolana efa tena tsindrindoana mihitsy ary zafo maro fa eto ny resaka voalohany indrindra de apatsahivoko angahatrany fa io tany hitatsika sy voly etsika io de miaina ka rehefa tsy voakarakara araky ny tokony ho izy ny ahavelomany tany de mety maty ihany ko
ka ny nainy zany ny tany efa mety mialaina raha zany dia ahoana ry zafimaro no atao am'izany a zao a ny fisian'ny roka ao amin'ny tany zay azo avy amin'ny fifangaron'ny tany sy ny zezika izay nataon'ireo bibikely mahasoa ao anatin'ny tany ao no mahatonga ny tany olonaka satria be roka le tany. Zany hoe asiana ho zezika zany ny tany dia ireo bibikely mahasoa ao anaty tany ao no manodina sy mampifangaro azy ho lasa roka mba hampalonaka ny tany. Tena famonona ny tany mihitsy ane zany ny doro-tanety sy ny fanaovana tava ry zafimaro. Zay indrindra dininga tsara ne fa any anatin'ny ala matetika ny tena ahitana roka vokatr'ireo ravina mitsana dia avy eo lo reny ravon'ireny rehefa nrarahan'ny orana matetika dia miasa indray eo zany ireo bibikely mahasoa ao anaty tany eo manodina azy reny ho lasa roka alonaka ny tany fa inona zany ny tena asan'le roka ry zafimaro. Io zany no manatsara ny firafitry ny nofo tany sady mampivoraboraka n'ireny tany ny fatatry reny. Ohatra ihany koa zao hoe misy an'ireny tany manga mahadity be amin'ny tany reny dia manalefadefaka n'ireny tany manga madity reny koa zany ny asan'ity roka ity. Ny tany be roka zany tsy matahotra ahitany satria afaka mitana rano izy ary afaka mivelona tsara ao ihany koa ireo biby mpanao sony tany. Tena zava-dehibe mihitsy miasan'ity roka ity raha izany kino taoko fady manomboka zao ngiaty ny fanaovana tavy sy ty mandorondoro tanety ity ho an'ny vilon'omby ndre maty le bibikely mpanasony tany dray le resya fa tena mikoto be ihany koa aloha ny zezika ampiasainy mba halonaka ny tany toraka izany koa ny vokatra azo sy ny faharetan'ny fitehirizana ny vokatra zany rehetrarehetra zany enery be manana mbola miankina amin'ny zezika ampiasaina koa eny tokoa aringatya nenay zao zeziba zany ho ampiasaina efa ampitomboany isaky ny tom-pambolena ny abetsany nefa arakaraky ny anaovana an'izay ny voamaika atao mihena le vokatra ny masokerina mbola mitombo ny masokerina mitombo le tany aza lasa miingazany zany fa ngavy eo mihitsy ane ny tena mampiasa ny saiko marina mihitsy zany ry manana ny zezika simika dia tsy mahasony tany fa araky ny fanandramana natao aloha ny zezika komposta dia sady manatsara ny tany sy ny vokatra nefa mateza ihany koa ny vokatra tehirizina avy aminy raha ampitahina amin'ireo vokatra ny volena tamin'ny zezika simika zay ary ny ndrazolenina beto iky amin'io zezika simika io foana le retsy ary tsy vitan'izany ihany fa tsy mora andairan'ny aretina na mora lan'ny bibikely mpanimba ny vokatra ny volena tamin'ny zezika komposta. Zany hoe raha azoko tsara ny zany dia ty zezika komposta ty ny tena mity ary ampiasaina mba hampalonaka mandrakariva ny tany sady azombokatra tsara ho ngiaty eo zay mihitsy ngia ihany ange de efa nahavaly an'ireo zavatra nahareratsaina ngiay zezika natoraly ho ampiasaina de voava daholo reo olana ny tany sainga mahazo ny taninareo be manana de onangiaty ahoana zany reny zezim-pahatra sy reny zezitsombo reny tena mety tsara ka fa misy fepetra kely arahana voavany olana ry zafimaro fa misaotra ngia aiza ny afaliako le retsypetra fa mbola tsy tapitra neny resaka le retsy aleo mihitsy aloha zafimaro no anazavan'izany amin'ny razolenina ka
aleo iandry azy fa iny ramatoa iny matsy tena mafy lobe tsy laitrako ny ampiakapeo amin'iny niary efa zay de zaika raha tsy azony tsara kosa ve ny antony tsy hitady fanazavana fanampiny izy ry be eno hoe fa aleo etiko aty mihitsy izy rehefa mba malalaky nga iny tsy maninona mihitsy ka na rehefa aveo de rehefa aveo azy aleo kosa aloha tsy androandry zavomaro tena reraka mihitsy avoavo ny fanazava tamin'iny ramatoa iny avelo aloha hoanika eny tsy maninona rehefa zay mahafaka anareo tsy ataoko tarabe koa nefa fa avy atrany de ho velesitry mivina manaiky razolenina na tsy zay ndray be manana izy aza mbola tsy nanda-akory de fa avyavy betinareo ko zay noy nazavain'ny madamy nirina tamintsika teto fa manatsara ny firafitry ny nofotany ny asan'ny roka ary ny tany be roka de tsy matahotra hainy tany satria afaka mitana rano izy tsy ho azo nefa io roka io izay mahalonaka ny tany raha tsy avy amin'ny fifangaron'ny zezika sy ny tany izay nataon'ireo bibikely mpanasoa monina ao anatin'ny tany ao koa de manentana mampirisika anao aza simbaina intsony ireny tontolo iainany ny ala azadorana ny tanety de atsaharo ny fanaovana tavy izay manimba ny tanitsika zezika natoraly ny zezipahatra zezikomby ampiasaina mba hahafahan'ireo bibikely mpanasoa izay nataon'Andriamanitra hiasa hitondra soa antsika olombelona ka ampiaina mandrakariva alonaka ny tany izay hovolentsika ahafahany manome soa antsika olombelona de atreto ihany koa alohazany fiarahana androany isaorantsika madamy nirina nitondra izay fanazavana izay tamintsika teto de hitahanao sy ny asa tsara ataonao rehetra ny layray paharentsika ao an-danitrao namanao fanjaniaina no nanatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto niaraka tamin'ny aritiana mandrapiresaka reo AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana mividy zavatra maimaim-poana mividy zavatra maimaim-poana ahoana indray ny amin'izany satria zay no loha hevitry ny lesona izay rahantsika mijery ety miaingy amin'izay voalaza ao amin'ny Isaia 5:10 ny andininy voalohany miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andry amin'ny Tantsoa miarabanao mandray tanana amin'ny alalany ety onjapeo ity ary manasantsika mba haritra fotoana fohy hanivozana tombontsoa lehibe avy amin'ny izany fiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra izany asa raha mba mety ho azontsika ny hevitry ny teny nampitena ny Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 5:10 Isaia 5:10 manao hoe ianareo rehetra izay mangetaeta makanesa amin'ny rano hatreo aloha dia mazava fa toy izany ary ianareo izay tsy manam-bola avia mividiana ka homana ohatra misy hevitra mifanohitra tsy manam-bola kanefa saina mividy andeha atao hoe mitondra sakafo ianao dia mijoro eo amin'ny arabe ny tanàna anankiray lehibe ary manao filazana ho anona sy ireo tsy manan-kialofana rehetra hoe
avy daholo ianareo rehetra izay tsy manam-bola avia mividiana dia afaka mihinana. Ahoana ary nividianan'izy ireo kanefa izy aza tsy manam-bola? Eto dia ilayntsika ny mamaky ilay andininy manontolo mba hampazava azy tsara. Ary izay no mazava-dehibe ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, tsy makampahany fotsiny fa andininy iray manontolo, ary tsy vitany hoe andininy iray manontolo fa ny toko iray manontolo mihitsy aza raha tiana hazava ny tontolo-kevitra manontolo. Ahoana ny toiny nefa tsy ambola na mikarena. Zao zany raha averina ny famakiana azy. Ianareo rehetra izay mangetaeta mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola avia mividiana ka homana, dia ny tohiny nefa tsy ambola na amikarena. Manana endrika tononkalo jiosy ny fomba ampitanisa ihany hafatra eto. Fa inona moa no tiany ambara eto? Miantso ny olona andray ny famelan-keloka maimaim-poana avy amin'Andriamanitra Isaia. Endrika sarianohitra zany le hoe ianareo mangetaeta mankanesa amin'ny rano. Tsy rano ara-bakteny le izy, tsy sakafo ara-bakteny, tsy vola ara-bakteny. Miantso ny olona izy mba handray famelan-keloka maimaim-poana avy amin'Andriamanitra. Zany vakitsika eo amin'ny 7 amin'ny Isaia 5:5. Isaia 5:5 ery ambanimbany ery zay ery amin'ny 7 erahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Zao mifavakin'izany, aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ny tsy marina afoy ny heviny. Aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny fa hamindra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika fa amela heloka dia amela heloka tokoa izy. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny antony ampiasana an'ilay teny hoe mividiana eto? Ny fidiran'ny teny hoe mividiana eto dia natao ahafana manasongadina fa tena sarobidi ny zavatra tolotr'Andriamanitra. Atsika olombelona anomezana fahafaham-po ny zavatra tena ilayntsika indrindra sy maika indrindra, dia ny famelan-keloka izany. Ka ny fandraisana an'izany dia mitaky fifampirarahana. Atolotr'Andriamanitra maimaim-poana ny famelan-keloka ao anatin'ny fifandraisam-panekena ifanaovany amintsika olombelona. Dia jereo tsara verenana ny 7, aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ny tsy marina afoy ny heviny, hiverina ho amin'i Jehova ireny fa amela heloka dia amela heloka tokoa izy. Zay ilay fifanekena. Tokony tsy ho maimaim-poana le izy, satria novidiny tamin'ny sandany rano zanany eny. Matalanjona mahagaga satria tsy azo sandaina vola ny nandoavany an'izany, kanefa omeny maimaim-poana ho an'izay manaiky hibebaka sy hiakeloka. Araka ny voalaza ry amin'ny Jaona 1:7, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny helontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Inona moa no sanda ny fanavotana antsika? Manasanao hamaky izay voalaza ao amin'ny Petera 1:1-7 sy ny 7. Petera 1:1-7 sy ny 7. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana nareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Zany nanavotana antsika. Izasenao izay nandika ny didin'Andriamanitra no tokony ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, fa Jesosy no nanaiky ho faty teo amin'izay tokony nahafatesantsika. Milaza zany fa tsy azo ovaina ny didin'Andriamanitra, fa rehefa miteny izy hoe fahafatesana ny tambiny ota, ny ota dia ny fandikana ny lalàna, dia tsy maintsy maty izay mandika n'ilay lalàna zany, izay midika fahotana. Koa satria tsy azo ovaina ny didin'Andriamanitra, dia tsy maintsy misy maty vao misy famonjena.
jesosy raha maty dia manana ny fiainana izy afaka mitsangana amin'ny maty fa isika raha maty vokatry ny fahotana dia ho faty mandrakizay noho izany tsy maintsy nanao planin'andriamanitra nanaiky kristy ho faty teo amin'ny toerana tokony nafatesako sy nafatesanao dia izao ny voalaza ao amin'ny Efesianina 4:7 Efesianina 4:7 fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isiriary. Misy zavatra ampianarina antsika ao anatin'izany. Betsaka ny diso hevitra amin'ny filazana fa any amin'ny testamenta vaovao vao tonga ny filazantsara. Ry havana, vao avy nanota mihitsy Adama sy Eva dia efa nambaran'Andriamanitra ny filazantsara ary ny testamenta taloha iray manontolo dia feno filazantsara. Mamintina ny filazantsara ao amin'ny testamenta talohany Isaia amin'ny filazana izay voalaza ao amin'ny Isaia 5:15 mitovy amin'ny filazantsara ao amin'ny testamenta vaovao izany. Averintsika leo amin'ny Efesianina 4:7 fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana tsy avy aminareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isiriary. Ny hoe fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika an'izany mihitsy. Tsy nangataka ny hovonjena nge Adama sy Eva fa Andriamanitra nanao planina amonjena azy avy hatrany. Fahasoavana izany ary fitiavana 100% satria azon'Andriamanitra natao nge nandevona ny Adama sy Eva satria nanota izy ireo araka ny lalàna. Manana ny rary ny Andriamanitra raha nanao an'izany saingy tsy izany nataony. Afaka namorona olona vaovao izy fa naleony namonjy atsika izay tsy naneho fitiavana azy akory. Zany no tiany tenin'Andriamanitra lazaina hoe tsy avy amin'ny asa nataontsika, tsy nangataka hovonjena akory tsika. Tsy avy amin'izany no antony nanaovan'Andriamanitra planina amonjenantsika fa nataony maimaim-poana izany. Zany natao hoe famonjena amin'ny fahasoavana. Tokana ihany ny fomba azoana ny famonjena atramina nomezan'Andriamanitra ny Adama sy Eva ny teny fikasana momba n'izany mpanafaka izany ary amin'ny Genesis 4:15 dia ny fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana izany. Fiainana mandrakizay ny fameza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Hoy ny voalaza Romanina 5:17. Raha izany ary ny fitiavana nasehon'Andriamanitra antsika dia tokony hanahoana kosa ny fitiavana asehontsika azy. Tsy sanatria rehefa novonjena maimaim-poana amin'ny finoana dia hanara-po amin'ny adalàna izay namonjena azy. Mbola iresaka bebe koa an'izany tsika rehefa any aorinany fa hinoko fa hisaotra an'Andriamanitra sy hidera azy tsika. Maimaim-poana ny famonjena satria tsy misy azontsika atao mba hahazoana an'izany. Tsy ampy hamonjenantsika naoviana ny asa tsara ataontsika. Kanefa rehefa natsapa n'izay famonjena izay sika, izay maimaim-poana no ny fitiavan'Andriamanitra antsika, dia hanao ny fomba rehetra isika mba tsy hiverina amin'ny adalàna izay namonjena antsika. Ny tompony hanampy fahendrena antsika mba hatakarantsika mazava-dehibe an'izany famonjena natao antsika izany sy ny adidintsika eo anatrehany izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.